Ny vita malagasy eo aloha zany resaka famoahana maro ny mana-talenta mana-pahaizana mahakasika an'izay art zay zany fa le famoahana le entana zany no manahirana zareo dia tsy ampy fiaraha-miasa tsy ampy tosika amin'izay tokony ame tosika ho azy reny dia anisany anankiray zany vina ao anatin'ity hetsika ity hoe ndao bataina eto amin'ity toerana malalaka toerana avo ity zareo avy any ambadimbadika rehetrarehetra any zany hitondra ny asa tanany hitondra ny vokatra zay any zareo any dia mba farafaratsiny zany mba misy mahita eto aloha dia mazava ho azy zany fa misy ny fiaraha-miasa azon'le olona rehefa avy eo ihany koa ireo mpitsidika marobe no liana tonga eto dia mandeha mitsidika an'le trano ivany izy dia zareo samy zareo ihany no mifampiresaka zany tsy hoe lafo tsy hoe lafo le izy fa ambonimbony kokoa zany ny vidiny loatra amin'ny hitantsika ny antony zany mazava ho azy ny ankora ampiasaina zany tena mbola ankora fototra mihitsy zany tena le mbola sarotra tedavina be reny dia tena iangaliana tsara le asa tanana dia mifanahaka amin'izay sarotra be kosa aloha ny hoe andeha varotra mora ianao nefa ny masokarenanao ambony be dia izay no mahatonga le vidiny dia io zany ny tena marina rehefa hoe mahatsapa ny malagasy hoe tsara le zavatra dia tsy lafo aminy le izy ohatran'ireny zavatra ny ivelan'ireny ihany tsy lafo aminy rehefa ilainy le zavatra dia ohatr'izay koa ny zavatra vita malagasy. Ny olana aloha maromaro any sedraina ao anatiny voalohany indrindra ny akora efa manomboka mialany no manaraka an'izay koa ny mpanjifa tsy dia liana loatra amin'le resaka vita malagasy satria efa mitobaka be eto amintsika le vita vahiny izay zany aloha ny olana voalohany faharoa ny malagasy ihany koa zany tsy mahatsapa an'le valeur an'le zavatra atao amin'ny malagasy anazy mbola betsaka ny tsy mahatsapa zany hoe amin'izao nefa izy efa betsaka ihany zany ny tanora melina amin'le izy tsy kelikely.